Ankehitriny kosa dia manasa mpanajana andre matevy filohan'ny Repoblika amin'ny Madagasikara dia lehibe faratapon'ny marbonina pirenena hitarika izany fotoana izany. Sikafon'ny fotoana. Amin'ny anaran'ny Repoblikan'ny Madagasikara ary araky ny didim-panjakana izay voavaky teo, izao Andry Rajoelina, filoha faratapon'ny marbonina pirenena, dia mampisalotra anao Richard Ramanambitana, ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national. Tokla Richard Ramanambitana, mandria piadana, farany lanonana. Afaka mipetraky tsika eto. Topilasy tompivavy, ianareo rehetra izay manotrona izao fanaova-bevoma farany amin'ny namatsika, ray aman-drenitsika izao, indrindra ianareo fianakaviana, ny vady aman-janany. Ao anatin'ny alahelo, tomany sy fotorotoro no anaovantsika veloma farany any Richard Ramanambitana eto amin'ity lapan'ny tanàna Antananarivo ity, izay toerana nanamarika ny fanarenana nataontsika teto amin'ny firenena dia izao lapan'ny tanàna izao. Fa tao amin'ity lapan'ny tanàna ity ihany koa no toerana niasan'ny tompola farany. I Richard Ramanambitana moa dia olona tena manana ny fanoratena tamin'ny asa rehetra izay nataony. Olona nanana ny finiavana izy. Nisy ny fotoana manokana nanamarika antsika tsirairay avy tamin'ny fiarahana taminy. Izy moa dia namana, fiaradia hatray, na teto atoerana, eny na hatrany ivelany aza. Ary zay indrindra ny antony tamin'ny voatendry ho filoha ny délégation manokana tanàn'Antananarivo izy, dia rehefa nisy fitsidihana nataoko tany Rwanda, tany Kigali, dia noentiko nanaraka anahy tompokla. Tamin'ny Kigali dia niaraka nandiniky zay ny fanovana hoentina eto amin'ity tanàn'Antananarivo ity, mba ho modely amin'ny filaminana sy ny fahadiovany renivohitra. Izy dia olona nametrahako ny fitokisana manokana, notendrena ololona Madagasikara, ary nozay fitokisana sy fahavononana sy ny fitiavana tanindrazana sy ny fitiavana ny asa zay nampanaovana anazy zay, dia tsy nisalasala ihany koa nametraka anazy
isahana ny andraikitra hitatana ny tsy tanàna Antananarivo ity. Nanana viny izy dia ny hoe Antananarivo madio, mirindra sy mandrofy, nofy sy fanamby ary viny ifampizarana izany asa rehetra zany. Nataony tetikasa, vita ny lamina rehetra. Eto anefa dia mifarana ny diany, na dia ny faniritsika azy, ny anohizany an'izany andraikitra nampanaoviny anazy zany. Betsaka tokoa ny fikasana fa Andriamanitra no manapaka ny zava-drehetra ary isaorantsika Andriamanitra amin'ny zava-drehetra ihany. Na dia ny tao an-tsaiko sy ny tao amin'ny faniriny aza dia anohany zany asa zany. Raha nitsiny sy ny rariny dia izy no tokony natolotsika ho candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo. Nefa moa Andriamanitra no manapaka ny zava-drehetra, Andriamanitra no mandahatra, izy no manome, izy ihany koa no maka ka dia eketsika izany lalana nosoratana sy napetraka Andriamanitra izany. Mpiaradia, iriary, miaraka niazakazaka, miaraka ny lofo, miaraka nandeha, nefa moa mifarana izay ty izay. Naritra ny fotoana mpividianana aza dia mahatsiaro satria hatramin'ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 dia tokokolany no nasaiko nosahana ny fikarakarana, ny fikambanana sy ny association rehetra. Ny olona rehetra efa mody tao amin'izany QG zany fa izy mbola atao miandry anato amin'ny farany. Nanoana foana izy ary ampavononana tanteraka no niandrakitana ireo andraikitra rehetra izay nampanovana anazy. Misy ny velona fa maty ara-panahy, fa misy kosa ny maty fa velona eo akaikin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fantatro fa olon'ny finoana izy, nametraka ny fitokisany tanteraka tamin'Andriamanitra tamin'ny zava-drehetra, ary na dia tao anatin'ny tsy fahasalamana azy dia mbola miantso mbola miresaka ary nanamafy an'izany finoana zany izy hatramin'ny oram-pamany. Mino isika fa noho zany finoana ananany zany dia efa any amin'Andriamanitra izy amin'izao fotoan'izao, eo akaikiny ao anatin'ny fahazavana sy ny fiadanana. Ny lalany teto an-tany no mitsahatra, fa ny fanahany kosa dia eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ho anareo fianakaviana, mirary fiononana tanteraka ho anareo izahay. Jesosy Kristy Tompo ane no apitraka sy ampionona anareo ao anatin'izao fahoriana lalina izao. Miray fo itsika, mivavaka ho amin'ny fialan-tsasatry ny fanahany, ary mba hijanona mandrakizay ao am-pontsika tsirairay avy, ny fahatsiarovana tsara, ny fotoana rehetra niarahany tamintsika. Ary indrindrindrindra mifanometoky isika fa noho ny asa sy ny fikasana izay tao ambony. Mandria ampiadanana Richard Ramanavitana, namako, mon frère, andray ianao any amin'ny fanjakana mandrakizay ane Andriamanitra. Mankaherantsika rehetra. Ia isaloantsika Andriamatoa filohan'ny Repoblika ka dia itotsika amin'ny famaranana izao fotoana izao.
tompoko lahy sy tompom-bavy ajaina izao sika dia iroso amin'ny fanomezam-bolona trara-miaramila izay omen'ny fitondram-panjakana malagasy ho fanaovam-beloma farany amin'ny tompoko lahy mangataka antsika mpanajana mba hitsangana. Dia roso ny fametrahana izao fankalamantsika ny avy malalatsika izao ao amin'ny fiarakodia tondra azy dia ny trano vorona izay hoentin'ny tompona andraikitra sy ny mpikarakara rehetra tsika kosa aorinan'izay dia afaka mirava sy mamonjy ny fiarakodia. Sao tompoko lama asitraka tompoko vavy.